Fatatsinanana moa ny resahana dia araka rehefa voalaza ny andriamatoa filohan'ny repoblika Rajaonarimampianina dia taona ny asa ity taona ity ary ohatran'izany koa ty amin'ny fatatsinanana taona ny asa koa zany ty faritra ty ohatran'ny efa natao tamin'ny herintaona ka raha ny vina amin'ity taona ity ny anontanianao dia voalohany indrindra aloha fanomezana ny efa vita betsaka ny efa natomboka tamin'ny taona lasa iny ary amin'ity taona ity zany dia mifototra bebe kokoa amin'ny lafiny sosialim-bahoaka ny asa tao ny fatatsinanana. Ety amin'ny fatatsinanana moa zany dia efa nisy ezaka natao mahakasika ny déperdition scolaire na ny famerenana ny ankizy an-tsekoly. Efa natomboka zay ary mbola hatsaraina amin'ity taona ity. Hazana zany amerenana ny ankizy zay hitatsika fa noho ny toejava misy nisatokantrano ao ny arabola ao ny ara sosialy isan-karazana dia ezana ny amerenana nyreny ankizy reny any am-pianarana. Maro ny fomba hitondrana azy ao moa niverina amin'ny sekoly lenarany zay tsy afaka miverina ntsony moa dia misy centre de formation maromaro natsangana eraky ny distrika mba ahafahana manome fiofanana an'izy reny ka na tsy afaka manome ny fianarana ntsony izy da mba mahafaka manaraka fiofanana zay tandrify azy regny mba ahafahany miatrika ny fiainana andavanandro. Misy ihany koa zany ny lafiny araky ny natongavan'ny filohan'ny pirenena taty zany dia misy le hoe fijerevana an'ireo ray aman-drenireo amin'ny fanampiana araka sosialy. Dia tsy amin'ny faritra moa zany dia efa miezaka manampy an'izy ireny mba hisiny fandraisana anjara bebe kokoa amin'ny lafiny anatsarana ny fampianarana satria araky ny voalaza teo zany fampianarana karakaran'ny mpianatra dia mikarakara ny ho avy ny firenena ka raha tsy hisy ny loatra raha ohatra ka jerentsika ny lafiny sosialim-bahoaka amin'ity taona ity. Tsy lasa-danja amin'izany koa zany ny lafiny ara-toekarena zay anisany efa miezaka mafy ny faritra tamin'ny taondasiny ary mbola mitoy zany amin'ity taona ity dia ny fananganana ihany koa centre de formation araky ny efa voalaza teo mba hisiny vokatra tsaratsara kokoa zany aty amin'ny faritra Atsinanana aty. Efa miatra zany amin'izao fotoana zao ary amafisina amin'ity taona ity mba ho label ny faritra Atsinanana. Betsaka ny atao mahakasika an'izay misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny alalan'ny coopération zay efa nisy foana hatramin'izay zay hatsaraina bebe kokoa amin'ity taona ity. Anisan'izany moa ny fanasarana ny rano fisotro madio mba hisiny fahasalamana bebe kokoa aty amin'ny faritra Atsinanana. Torak'izany koa ny fiaraha-miasa amin'ny Ambatovy zay orinasa anisany lehibe de lehibe ihany koa aty amin'ny faritra Atsinanana. Efa misy lafin-javatra maro misy anaky 5 no fiaraha-miasa amin'ity taona ity. Anisan'izany moa ny fanasarana ny hôpitaly zay vao andro na teloandro zay no nanolorana ny lakilefa efa vita izy io. Anisan'izany ihany koa ny fananganana centre CRO ny anarany centre régional opération d'urgence. Indray zany dia natao hiatrehana ny fanalefahana ny loza voazany ary satria ny aty aminay ity moa dia fantatrareo tsara ny aty Atsinanana aty fa saika toerana fandalovany cyclone ka misy centre zany natsangana ato amin'ny faritra Atsinanana ato mba ahafahana mampafantatra ara-potoana ny loza mety hiatra mba ahafahany vahoaka miomana mba ahafahana mipiena kokoa ny mety vokadrasy ny fandalovany doza zany. Misy centre ihany koa zany atsangana koa aminay akato efa mpikarakarana anazy zao na efa mitsangana misy sécurité sociale sécurité alimentaire zafady mba hitsinjovana ihany koa satria mifampitohy amin'le asa natao tamin'ny voalohany teo izy satria fantatsika rehefa avy mandalo ny cyclone mampanahirana na ny sakafo na ny fomba fiainan'ny tsirairay isa-tokantrano dia efa mitsangana zany ny sécurité alimentaire aty amin'ny faritra Atsinanana mba hitsinjovana
ny sosialim-bahoaka aorina ny fandalovany rivodoza. Misy any koa ny vitrine zay atsangana ihany koa zany a vitrine anisany entina anatsarana ihany koa zany izy io a ny ara-sakafo ny vahoaka ihany koa zany satria araky rehefa voalaza teo zany a betsaka ny karaza sakafo fa betsaka ihany koa zany a ny tena sakafo ilain'ny vatana ao anatin'ny vitrine io zany a no anatantarana an'izy io zany hoe raha ataondray-bava zany izy io dia karazana fambolena legioma mba ahafahana manatsaratsara kokoa zany a ny hery azo amin'ny sakafo ny vahoaka ty betsaka izy afa-tsy laza ratsy izay fotsiny tsika dia maro a ny mety tetikasa fanatsarana sosialy vahoaka zay trehana amin'ny ty taona 2020.